Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ultranao ni fampalalam-baovao. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et Uprime marketing, manultranao ni communication. vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluajiv. Ultranao ni fampalalam-baovao. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Ultranao ni fampalalam-baovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manultrawanao ni fampalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Niaona tamin'ireo solombavam-bahoaka ireo kandida ho filoham-pirenena misy saraka amin'ny 10 androany. Fifampiresahana ahafahana mametraka fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena. Mbola hitoy ny fionana ary isy ny fehi-kevitra aroso aorian'izay raha ny fanazavana. Notanterahana androany teny Afalerivo ampita-tafika ny fionan'ny kandida Ajo Andriananarivelo, larana faharoa amin'ny bileta tokana tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny antoko malagasy miarabiainga ao amin'ny distriktan'ny Atsimondrano. Taona izay nanamafisana ity kandida ho filoham-pirenena ity fa tsy ekena ny fandikan-dalàna eto amin'ny firenena na amin'ny endriny inona izany na amin'ny endriny inona. Tsy mendrika ny vahoaka malagasy intsony ny krizy ara-politika sy ny disadisa ara-politika ka hanampy ny fahasahiranam-bahoaka efa misy amin'izao fotoana izao. Hoy ny fanambarana natao ny fikambanana ireo miaramila misotro ronono tamin'ity androany ity. Ny firosoana amin'ny fifidianana ihany no tokony masona ary ny fametrahana ny fifidianana madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra. Tontolo-tsandroany teny Ambohimanambola ny fionan'ireo mpikambana mandrafitra ny mafami na ny fikambanan'ny mpianatra ambaratonga ambony, mpiasa ary mpandraharaha mainty molaly avy amin'ny faritany Antananarivo miray. Nambara ny filohan'ny fikambanana fa tanjo ny hetsika ny fampifondronana ny zanaky ny faritra Analamanga, indrindra fa ny fanampiana ireo tanora avy any amin'ny Anjerimanontolo. Any ivelany any Frantsa, ho famaranana ny fitsidiana nataon'ny Papa François tao Marseille. Nisy ny fitaom-bavaka lehibe izay natao izay averina fa nahangona ponina manodidina ny 7:05 alina eo amin'ny kianjan'ny Velodrome androany. Iverin'ny filoha frantsay fa manana ny toerana eo izy amin'ny maha fitondram-panjakana azy na inona mpanenjika azy. Ny andinidinin'ireo avy hatrany ary. Maraitra ny araba tompoklasy tompoko avy amin'ity aliny sabotsy fa 13 ny volana septambra taona 2024 ity tonga soandray eto anivon'ny fotoana ny fampalalama avao eto amin'ny Kolo TV ko dia asaka parazanana tompoklasy tompoko avy anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anamboantsika ny fampalalama avao amin'izao alina izao amin'izao fiarantsika izao dia ny matonja tsoratra ny mapoaka ny fionan'ireo fomba ny Andrajoelina omaly teny anivon'ny CCI Ivato. Tsy ireo niaraka hatramin'izay nefa no hita teo an-toerana fampana politika hafa tsy nieritreretana fa anoana azy amin'ity fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity. Atao ihany koa ireo efa tsy naharenesan'ny teny nandritra ny taona maro kanefa dia nipoitra tampoka teo izany ireo mpana politika ireo. Zony tsiraray ny manoana izay metimety aminy farany zava-misy omaly dia malasasany vahoany ka malagasy vakivolo. Zon'ny olom-pirenena no miandany ara-politika. Zo demokratika izany ary tsy azo lavina. Fa raha antony hafa kosa no anoanana kandida, indrindra fa kandida-mpanjakana dia mampalahelo. Raha ny fantatra mantsy dia maro tamin'ireo nivory teny Ivato omaly no tsy nanapitiny fa tsy maintsy nandeha teny. Ny kabary nanasoaso ny 5 taona Andrajoelina. Kanefa izy ireny nandritra ny 5 taona dia nanana fijery hafa. Nanakina mivaivay ilay 5 taona. Maro koa ny tsire tsy nahita teny aman-taonany no tampoka teo dia nanindraindra ny kandida Rajoelina dia lasa ny sainy maro. Fa inona no nitranga tampoka tao? Niova solomaso ve?
ka ilay maizina 5 taona lasa mazava be. Ilay tsy fahaizana mitantana 5 taona lasa tompondaka ny fahaizana. Ilay omboy maly lasa ozana androany. Misy zavatra hafahafa ao mahatonga ny ireny mpanao politika sasatsasy no maly ireny lasa nanoana tampoka andrajoelina. Tao ireo nanana andraikitra ambony teto amin'ny firenena izay voasaringotra amina resaka maloto. Dia mandeha ny teritery sy ny fandrahonana mihitsy, fa raha tsy manoana azy dia fa dosie miandry ary akarina fitsarana. Na koa rehefa tsy manoana azy dia ho tratran'ny redressement fiscal, ka mba hanadiova-tena na erovan-tena dia lasa manoana tsy fidiny. Dia ny antoko politika tarehiny no voatery tsy fidiny miaraka aminy. Ny tambitamby sy setry ny fanohanana tsy lazainy intsony. Fotoana fitadiavam-bola moa ny fifidianana toy izao, ka dia izay mahatolotra be no iantsapazana. Tsy heverana intsony ilay foto-kevitra politika ny tanana hatr'izay, ilay faresen-dahatra ny kolokoloana ny saina hatr'izay, fa dia aleo mivarotra fanahy. Inary anisan'ny ny foto anisan'ny mpanara-baovao maly ihany koa ny tena misisy vato iny fa dia mivadibatika toy ny lelamay ireo mpanao politika eto amin'ny tany sy ny firenena fa isan-tsaina ny voaka malagasy ka dia amin'ny fahavalon'ny volana novambra mavizao no itsarany ny zavanisy tao anatin'izay 5 taona izay fa lafa vaovao politika izay hatrany ny anao tamin'ireo soloavim-bahoaka indray ireo kandida ifidina ho filoham-pirenena tamin'ity androany ity misy 120 izy ireo no nianao tamin'ireo soloavim-bahoaka ireo. Fampiresana fahana mijery ny metraka ny fifidianana madio sy mangarahara raiky indrehetra no antony ity fionana ity. Mbola etoy hatrany ny fionana raha sy ny fehi-kevitra maro samihafa raha ny fanazavana ary sy ny fehi-kevitra avoaka aorian'izay. Ao anatin'ny fitadiavana vahaolana amin'ny fametrahana fifidianana madio sy mangarahara hatrany ireo kandida ho filoham-pirenena miisa 12 amin'izao fotoana izao. Taorian'ny fionana tamin'ny firaisam-monim-pirenena omaly nanatanteraka fionana tamin'ireo solombavambahoaka teny amin'ny hôtel Le Louvre Antaninarenina ireo kandida ireo ny maraina. Nambatra fa ny tombontsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy no tadiavin'izy ireo. Antony fifampiresana ny itadiavana vahaolana manoloana ny fandrikan-dalàna sy ny fitanilan'ny fitondrana ankehitriny. Natao izao hisorohana ny krizy rany fanazavana. Bezany mena avaty aminay hoe mbola manamafy zahay fa mila fifidiana amin'ny 9 novambra mangarahara ekeny rehetra ary hitanareo ihany koa fa nanamafy ny communauté internationale fa mila fanajana lalam-panorenana zaroa, mila fanajana ny lalàna mifehantsika menakavy ao ny fifidiana ary ny gouvernement mba tsy mitanila satria mbola averinay foana. Maro aminay reto te hanafatra fitaovana vanovelany tsy avela. Maro aminay reto te hanao fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ohatrany nataon'ny sasany tsy avela. Ka zay zavatra mitanila zay zany animba zavatra. Ary zay rehetra reto maro aminay ihany koa efa niena krizy maro samihafa teto amin'ny tany sy ny firenena dia mbola mitsinjo foana vahoaka malagasy satria izy ny lahara-pahamehana ka dia mbola misy fionana mbola hitranga latsinainy sy talata dia io zay manome ny valiny amin'izany. Mbola isy ny fionana hafa izay ho ataony ireo kandida ireo any herinandro ho avy izao raha ny fanazavana saingy tsy mbola fantatra izany. Aorian'izay no isy ny fehi-kevitra sy vahaolana aroso raha ny tatitra hatrany. La fomba politika izay hatrany fa ho an'ny ampitatafika vetivetsika no tanterana tamin'ity androany ity teny fanarivo ampitatafika ny fionan'ny kandida Ajo Andrinanarivelo larana faharoa anatin'ny bilety tokana tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny antoko malagasy miaramiainga teo anivon'ity distrikany Atsimondrano ity na ireo mpikambana na ireo tsy mpikambana anivon'ny antoko dia samy niona tamin'ny afoko fotoana izay namafisan'ity kandida ho filoham-pirenena ity fa tsy azo kiana intsony ny fandikan-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena na indrika na inona izany na inona. Ny aona tamin'ireo mpikatroko ny antoko malagasy miaramiainga avy amin'ireo komuna 20 mandrafitra ny distrikana Atsimondrano tamin'ity androany ity ny kandida ho filoham-pirenena Ajo Andrinanarivelo larana faharoa ao amin'ny bileta tokana. Nandritra izany no ny fampizarana momba ny fivoarany raharam-pirenena ny tsy faneken'ny kandida Ajo Andrinanarivelo natolotry ny antoko MMM ireo trangana fandikan-dalàna miseho eto amin'ny firenena ankehitriny ka ijoroany miaraka amin'ireo kandida 12 hafa. Tamin'ity fionana teto falarivo ampitatafika ity ihany koa no nanamafisany kandida ho filoham-pirenena fa mila mazava ny fitsipy-dalao mialohany irosoana amin'ny fifidianana.
tokony hiasa ao anatin'ny fanarahan-dalàna avokoa ireo rafitra rehetra isan'ambaratongany hialana amin'ny mety olana iseho rahampitso sy rafaka pitso. Tsy niambahamba ihany koa ireo mpikambana ny fanakalo-hevitra nanatevina ny fahalalany momba ny programan'asa sy ny vinam-piarahamoniny antoko malagasy miaramiainga amin'izao fiatrenany fifidianana izao amin'ny mahakandida ho filoham-pirenena ny filoha nasionaly antoko. Satria tsika hividy andatsabato tsika fanontaniana saika tanina ianao président aiza ho aiza ny fangaraharaana amin'io fifidianana io. Misy manko any fokotany sasatsasany izay manangona karapanondro dia omena 4 alina na omena 5 alina ry zareo ireo dia alaina zany momba anazy. Satria izay dia maizina apototry ny mazava satria maizina apototry ny mazava aminay za fokotany nambompamonjy any misy amin'ny akora ny vato zany kanefany dia rehefa fahavaratra manika ny tambaron'olona ny lalana satria tsy afaka mandeha amin'ny arabe zay. Dia zay zany fanontaniana voalohany aloha apetrako amin'ny président faharoa manarakarak'izay eo amin'ny resaka jiry ihany koa zay dia mijaly satria mipetraka ny fil fa tsy mampiasa fil ny akamaron'olona any jerama zany mitoko resahany fa misarisarika any an-tranon'olona dia sasany mpanao no ampiasainy betsaka ny vakivakitrany eny amin'ny misimisy anay eny sy ny manodidina anay dia zay koa zany mba ilaina satria tsy matory zay amin'ny alina fa maheno pobasy lava maheno alatra eny amin'ny eny tsara rehetra eo. Dia zay zany mba hoe anontaniana ny président raha tonga ny ny président. Ny tenako manana zanaka tanora mianatra eny amin'ny sekoly ambony dia le politika le fampianarana mihitsy zany président hoe inona ny hoavin'le ankizy ohatrany hoe vita fotsiny le fianarana dia tsisy politika fampianarana mihitsy eto Madagasikara hoe mavita fianarana manana diplôma le ankizy dia tsisy asa tsisy ninina. Fanontaniana naverimben'ireo mpikambana eo anivon'ny antoko ihany koa ny momba ny paikadin'ny kandida ho filoham-pirenena manoloana ny firongatry ny tsy fandriampahalemana na antsana an-tanàna. Manoloana izany nanambara ny kandida laharana faharoa Ajo Andrianarivelo fa lahana-pahamehana ny famerenana ny tanitany-dalàna sy ny fanamafisana ireo androm-panjakana isa-tokony mba ho andry sy toko ho an'ny vahoaka tokoa. Rehefa mipetraka io tanitany-dalàna io azo antoka ireo maniry andraharaha sy ampiasan'ny volana eto amintsika na ireo malagasy izany na ny vahiny ka ho maro ny orinasa hiforona amany olona ny tsy fananana asa izay isan'ny teboka iray mahatonga ny tsy fandriampahalemana. Atao mifanindran-dalàna amin'izay ny fametrahana paikady mahomby anatin'ny fohy antony ny ary lavitrezaka amin'ny famatsira herinaratra eto Madagasikara hisarihana ihany koa ireo mpampiasa vola. Laharam-pahamehana ireo fa tsy ambany zavatra ihany koa ny sehatry ny fanabeazana tsy maintsy mianatra ny zaza malagasy rehetra ho ny kandida Ajo Andrianarivelo ary ampirisika sy hanoana azy amin'izany ny fanjakana. Hatsaraina ny farim-piainan'ny ray aman-dreny ahafahany mamita ireo adidiny. Tsy maintsy apetraka ny rafim-pampianarana mamaly ny filan'ny Madagasikara sy ny maneran-tany. Apetraka ireo seha-piofanana maro takin ny tsenan'ny asa ahafahany tanora malagasy miantsehatra amin'ireo orinasa vaventy fa ihany koa ampirisihana azy ireo hanokatra orinasa ho an'ny tenany. Tsy njaraina ny fahefana fa tsy ny fanjakana fohy be hatrany tahaka ny zava-nisy hatr'izay no anapaka eto amin'ny tany sy ny firenena ho hiatrany ny kandida laharana faharoa ao amin'ny bileta tokana. Amin'izany omena fahefana sy fahatokisana ireo tompon'andraikitra eny fotony arahina fampitaovana amaliana ny filana misy eny anivon'ny fokotany sy ny komuna tsirairay. Santionan'ireo fa isy ny feonan'ny kandida Ajo Andrianarivelo amin'ny vahoaka iresahana bebe kokoa momba ny vinam-piarahamonina sy ny programan'asan'ny antoko ho ny mpikambana eo anivon'ny antoko malagasy miaramiainga. Tsy misy tsony zany atao anatin'ny komuna Tsimondrano tsy misy birao an'ny antoko malagasy miaramiainga fa feno tanteraka ary enika azy ny distrika Ray Manontolo. Androany natao ny fionana teto amin'ny komuna Ampitatafika mba hionana tamin'ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga Andriamatoa Ajo Andrianarivelo. Nazavaina tamin'ny olona tetiny hoe inona ny vinam-piarahamonina na ny projet de société zany hoentina eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny fotoana azahoana ny fitondrana satria ny zavatra fantatritsika amin'izao fotoana izao dia tsy mandeha amin'ny laony mihitsy ny sosialim-bahoaka mijaly ny olona tsy manan-koanina sahirana dia efa lasa zatra ny toloran-dava dia tsy maintsy ahafantarana ny olona daholo ny zavatra any mba hazava aminy. Zany no tsy maintsy nentina teto mba ampahafantarana ny vahoakana Tsimondrano ato anatin'ny komuna 920
ny fandehan'ny toetra raha-pirenena sy ny fijeriny antoko malagasy miara-miainga azy. Ary eto koa izay dia amin'ny fisaorana sy fakatelemana ho an'ireo soliteny isaky ny birao tao anatin'ireo commune 20 reo izay tonga nanatrika an'izao fihaonana tamin'ny filohan'ny antoko nasionaly malagasy miara-miainga izao. Mbola misy ihany ny fotoana ionana amin'ny vahoaka Natsimbandrano iray manontolo fa ny anio aloha zany dia solitenan'ny birao fa eo amin'ny andala mpanomanana an'izany ihany izay rehefa tonga ny fotoana ny fampielezan-kevitra. Latsaka ankaterena ny vahoaka malagasy androany manjavozavo ny hoavin'ny taranaka manoloana ny tsy fananana mpitondra ny omana sy nanomana hitatana ny firenena any ka ny ratsy nataony teo aloha ihany no miverina. Mila samanova izany isika ary tsy andrasana ny fandraisana andraikitra anorenana ampitso tsaratsara kokoa hoy ny kandida laharana faharoa Ajo Andriananarivelo natolotry ny antoko malagasy miara-miainga androany teto Falariva Ampitatafika nandritra ny fihaonany tamin'ireo mpikambany antoko ao amin'ny distrika Natsimbandrano. Sy tokony hisy intsony ny adihevitra sy ny fampiarana ny lalana eto amintsika ho ny kandida laharana faharoa Ajo Andriananarivelo. Ny fanajana ny lalana izay tokony ho an'ny mpitondra no modely azo tafana amin'izany fa tsy tahaka ny zava-misy amin'izao fotoana izao ireo sonina amin'ny fifidianana. Isan'ny mbola mitazona ny sainy be sy ny maro ary koa mahatonga ireo kandida ho filoham-pirenena hivondrona sy hitady vahaolana etserony tsy fanaran-dalàna sy ny fitanilana eo amin'ny fampiarana ny lalàna ataon'ny mpitondra. Isan'izany ny fananany filoha teo aloha Andry Rajoelina zo-pirenena Frantsay izay nakena ho isan'ny kandida sy ny fametrahany ny mpitondra ilay governemanta ifarimbonana. Fototra ny demokrasia ny fanajana sy ny fametrahana ny tany-tandalàna ka tsy tokony hisy fanavahana ny fampiarana io lalàna io hoy ny kandida laharana faharoa Ajo Andriananarivelo nandritra ny fihaonany tamin'ny vahoaka tao amin'ny faritra Atsinanana. Fomba fanao tsy mampandroso ny firenena, ny fisian'ny fanavakavahana sy ny fanaovana valifaty politika hoy izy nanampy. Izay ny miteraka olona teto Madagasikara ary zany fomba fanao hatramin'izay ary mbola toizana hatramin'izao ary zay mila tsara ary zay mila satsika mampitsahana an'izany fa raha mbola tsy satsika milaza an'izany sy mampitsahana an'izany tsisy fampandrosoana eto Madagasikara dia verina amin'ilay lazaina teo hoe anao valifaty zany natao mifanenjika zany natao za tompoko ray mpitondra firenena tsy hanenjika olo le lazaiko teo tsy tanjonao anay mialatsiny ary zany lamba tsy tanjonao an-tsaiko dia ndeha hanagatra olona fa rehefa lalàna dia lalàna za tsy mpanagatra fa ny lalàna mametra hoe izy atokony gadraina izatsogaraina ka na izy io mahita araka ny lazaiko teo na plien'ny MMM na tanjon'ny MMM rehefa kary dia kary rehefa tsy manara-dalàna dia tsy manara-dalàna tsy simba foza. Amin'ny mahatany demokratika ny Madagasikara miteraka vokatsoa maro ho an'ny mponina ny fampanaran-dalàna miainga avy amin'ny mpitondra. Amin'izay fotoana afaka miary sy mahavokatra ho an'ny tokantrano ny tsirairay avy. Fa zavatra tokony ho vita, zavatra iarahana manarina no tokony atao dia ny zavatra ho vitantsika ary tsy maintsy ataontsika dia mamerina ny laoniny amin'ny Madagasikara. Zay aloha ny tena zava-dehibe. Anara-dalàna mba hiaina andavanandro ny olona ka ny sakafo hoantsika tsisy fanjakana anatrika vary tsintsony fa mahavelona ny tokantrano tsirairay avy ny fiainana eto Madagasikara. Satria tsy rehareza ny mitondra firenena zany ka hoe voatery anaterana vary isan-tokantrano ny tokantrano tsirairay avy. Fa ny tanjony dia ny tokantrano tsirairay avy mahavidy ny variny zay le mahaolona mahantoka ny fiainany mampianatra ny zanany. Zay aloha ny fandresena voalohany tokony ezahantsika. Isan'ny teboka lehibe anatin'ilay IDC CDI ny miaro ny mahaolona sy manamafy ny demokrasia ka naharesy lahatra ny antoko malagasy miara-miainga hiditra ho mpikambana ao anatiny. Nanamafy ny kandida laharana faharoa teto fa ny fiarahamientan'ny rehetra ao anatin'ny fanaran-dalàna ary koa ny fanajana ny lalàna no ahafahana manova eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny kandida Ajo Andriananarivelo laharana faharoa izay maneho ny fahavonona ny ara-entana amin'ny malagasy ahafahana manantanteraka izany. Amarantsika ny tapany voalohany ny fampalalana vao tompoko lasy tompoko vavy dia izay pejany politika izay hatrany zava-dehibe koa ny firenena ny ahafahana miady amin'ny fidangany vidim-piainana ny fanomezana van'ny mpamokatra eto an-toerana ho ny kandida ho filoham-pirenena Taina Razafinjoelina tamin'ity androany ity. Ny fanafaram-bokatra avy any ivelany izay isan'ny fototra namotika ny tontolo ny famokarana sy ny sandam-bola teto Madagasikara.
Ampiletika tranan'ny Madagasikara ao anaty fantrana lalina hoy ny kandida ho filoham-pirenena Tahina Razafinjoelina ny fanohizana ny fanafaranentana avy any ivelany. Ny fanarenana ny toe-karena izay tsy misy afa-tsy ny fanomezan-danja ireo mpamokatra malagasy hoy ny fanazavana. Zava-dehibe ho an'ny firenena ny mpamokatra satria isika mpamokatra no ahafahana miady amin'ny fitangana ny vidim-piainana. Raha mbola nafatra foantsika dia azadino fa hopotika amin'ny famokarana, hopotika amin'ny vola malagasy. Io ariaritsika io dia hopotika mandrakariva raha mbola manantena ny anafatra ity firenetsika ity. Fa tsy hanome vahana antsika mpamokatra. Itsika mpamokatra no ahafahana mamelona ny atao tanàna, ny atao anatiny, ary koa anondrana ny vokatra makany velany. Ka isika mpamokatra ireo zany no hanala ny olana. Itsinjovana ny hoavy, tsy tokony anaiko rebirebena amin'ny fizarana vola, tiserta sy ny maro hafa, indrindra amin'izao akatoko ny fotoan'ny fampelezan-kevitra izao ny vahoaka malagasy, ho hatrany ny fanazavana. Azadino, fa misy vidiny daholo ny zavatra rehetra tompoko, ka rehefa mandray an'irensika dia azadino fa mivarotra tsikelikely ny fananany eo ampelantanantsika. Azagaga mihitsy fa ny mpitantana rehefa mandany vola be aty anatin'ny fampelezan-kevitra. Dia azadino fa misy takalma izy ireny ary mamatotra an'ilay mpitantana rehefa any aoriana. Ka isika rehetra rehefa mahita olona mizara tahaka ireny dia andao lazaintsika fa mizara fahantrana ho avy izy fa tsy hizara fampandrosoana ho antsika. Raha za tsy miteny aza raisina fa aza vela animba ny safidanareo ny fanambakana tahaka ireny. Tsy evina, fototry ny olana nampiletika ny firenena hatramin'izay, ho hatrany ity kandida ho filoham-pirenena ity ny tsy fahafantarany malagasy amin'ny antsipiriany amin'ny Madagasikara. I Madagasikara izay isan'ny firenena manana rena maro, saingy trandrahan'olombitsy raha ny fanazavana. Izay ny tapany voalohany teto anivy ny fampalalama avao dia isan'ny vetivety aloha sika ataony teto tokavaroteo rehefa avy andray ary. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Université PEF. Parcours études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Inscription ouverte au Cap 3000 Andjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Santo, prix de la RSE Changement climatique 2021. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Santo. Santo, l'eau bio des Jeux des îles de l'océan Indien, Madagascar 2023. Ndao mamokatra aingana kokoa mba aleo tena ara-tsakafo.
Ampiasao ny motoculteur manana tanjaka ilainao sady mora kojakotsaina ampiarao amin'ny remorque mahazakatra amin'ny ray faingo 10 tonne. Ampio-kodiarana vitsy mifidy lalana sy angady maranitra natokana ho azy. Azonao jifaina amin'ny Batimax tsara lalàna ex Universal Import. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mora. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution MVOUL. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Boisson vovao, Esti Sento, natao anao. Fahilako mon premier yaourt ihany hono niazy yaourt vita malagasy azo avy amin'ny ronono no nikarakarain'ny Fahilako ilay namana akaiky ny neny yaourt natokana ho an'ny ankizy manampy azy amin'ny fitombony be protéine ery mitondra ny vokatsoa natoraly ny ronono sy ny tsara indrindra avy amin'ny kombambarim-bazaha sady matsiro no malefaka ery Fahilako mampitombo ny ankizy amin'ny fifaliana foana. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Ny tapany faharoa eto anivon'ny fampalalamba vao tompoko lasa tokofafaka dia mbola anegananao hatrany naraka izany hatramin'ny farany. Totosa androany teny ambomanambola ny fianamben'ireo mpikambana mandrafitra ny mafamina ny fikambanan'ny mpianatra ambaratonga ambony mpiasa ary mpandraharaha mainty molaly avy amin'ny faritany Antananarivo Ray. Nambaran'ny folohan'ny fikambanana fantanjony hetsika hatrany ny fampifondronana ny zaniky ny faritra Analamanga indrindra fa ny fanampiana ireo mpianatra eny anivon'ny Anjery manontolo. Eo tamin'ity androany ity no notanterahana ny fianamben'ireo mpikambana ao anatin'ny mafamby na ny fikambanan'ny mpianatra ambaratonga ambony mpiasa ary mpandraharaha mainty molaly avy amin'ny faritany ny Antananarivo Ray. Izao notanterahana teny Ambohimanambola. Ny mafamby ny hetsika toy izao zany dia nehoana indray fa velona miaina ary afaka manao ny aktivité sahaza mendrika azy indray ny mafamby manomboka izao raha nisy fotoana izy teo somary nisy fotoana natoritory kely teo dia manaporofo zany zao zavatra miseho zao fa tena ao amin'ny tanjatanteraka ny mafamia ampanekena ny tenenay an'izany ary ny mafamia moa manontany nareo iny daholo moa ny aktivité ny mafamia amin'ny fikambanana azy dia fikambanana moa dia manao ny asa sosialy isan-karazany sy fanampiana mpianatra satria fikambanana niorina tamin'ny Anjery manontolo izy tia ka ny fanalavana le mafamia raha teo hoe mpianatra ambaratonga ambony dia ao anatiny dia fifanampiana zany zava-dehibe anankiray ao amin'ny mafamia amin'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny mpianatra samy mpianatra ary natao zany izy tia natao ny mafamia mba hifanampiana hifampisintomana amin'izay mambra izay dia zao zany natao dia mifahatsika hoe mba mifanerasera mifampizara
mifakafantatra amin'ny samy mpianatra ny samy ray aman-dreny Zanak'Antananarivo ary indrindra ireo tanorantsika ny amin'ny anjerimanontolo sy ireo ray aman-dreny zay efa manana ny toerana izy azy moa zany misy be dia be tamin'ireo nefa nandalo tamin'ny fikambanana Mafamia. Tanjony fikambanana ihany koa ny ifanampy sy ifanoro eo amin'ny sampikambana indrindra fa ireo tanora eny anivon'ny anjerimanontolo. Ny fikambanana Mafamia dia miorina teny amin'ny anjerimanontolo izy io, zany hoe manana anjara ngeza be eo amin'izay ny mpianatra ny ambaratonga ambony, ka izay dia efa nanome sosokevitra foana zay ary efa teo foana zay tamin'ny olan'ny université mifanome hevitra manao sosokevitra amin'ny zavatra tokony azo hoalamina ny ambola tabatra ary zay moa dia mametraka foana hoe tsy misy tsy vitan'ny fampiresahana foana moa ny zavatra rehetra dia manetana foana zany zay fa zay dia vonona ny fanometanana na amin'ny lafininna na amin'ny firenena izany na amin'ny lafiny eny amin'ny anjerimanontolo moa anatin'ny firenena ihany amin'ny lafiny rehetra dia vonona ny Mafamia fanometanana zay efa niteneniko teo hoe fa nipory tantara ny Mafamia fa nanana anjarany foana teto amin'ny sehatry teto amin'ny firenena. Ankoatra ny etsika tahaka izao manatanteraka etsika ara-tsosialy maro samihafa ihany koa ny fikambanana tahaka ny fafanaony nadritra izay 20 taona nisiany izay olo manankaja maro tsipana politika maro no tonga ny mevonatra ny fotoana androany teny ambo manambola ity mpikambana mahery ny roarivo ihany koa no tonga na mali antso. Tsy mendrika ny vahoaka malagasy tsony ny crise politique sy ny disadisa ara-politika ka anampy ny fahasairana vahoaka efa misy amin'izao fotoana izao raha ny fanambarana izay nataon'ny AAM na ny fikambanan'ireo miaramila misotro ronono tamin'ity androany ity. Ny firotsona amin'ny fifidianana irery ihany no tokony masona ary ny fifidianana madio sy mangarara ekenrehetra no tokony fantohan'ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao. Manoloana ny rivotra politika misy amin'izao ankatoky ny fifidianana izao nanao fanambarana ny bureau national ny fikambanana AAM na ny association des anciens militaires tamin'ity androany ity nambaran'izy ireo tamin'izany fa tsy mendrika korontana sy disadisa ara-politika intsony ny vahoaka malagasy mailona ny fahasairana misy amin'izao fotoana izao tokony ho tanterana ho izy ireo ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra. Marina fa ao anatin'ny vanim-potoana mavaivay ny firenena amin'izao fotoana izao indrindra ao anatin'izao hoe makana manakaiky ny fifidianana io zany dia mivory bureau national zany mivory zay fomba natanterahana fifidianana sy anampiana ny firenena amin'izany zavatra zany. Zava-dehibe aminay aloha dia manao an'izao fanambarana zao hoe fa tsy mety aminay zany misy avorivory politika sy fomba hoentina tsy anatanterahana ny fifidianana. Ny vahoaka zany dia efa ao anatin'ny fahasahiranana ao anatin'ny atao hoe tsy fananam-bola mbola ampiana sy avorivory sy politika mahany ihany hoe fa aminay zany dia hoe atao ny fifidianana atao zay atanterahana ny fifidianana zay ihany. Ngambany mba isin'ny zavatra hoe demokratika eto Madagasikara zany dia tsisy afa-tsy ny alalan'ny fifidianana ihany no eritreretina atao sy anampiana vahoaka amin'izao zavatra misy eto amin'ny firenena zao. Tsy mahasoa ny firenena zany satria zao ny vidim-piainana efa mitangana dia mitangana. Misy ny zavatra tokony hoe na ny teo aloha na ny mpitondra teo aloha na amin'ny hoe zay hiakatra eo zany dia tokony hisy zany zavatra tsy maintsy hoe vaovao hoentina mena amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao zany. Ka izay zavatra zay tsy mety tsony ny anemorana amin'ny fifidianana fa mifanatanterahana amin'ny fifidianana ny zava-dehibe ahitana hoe fiainana vaovao ndray amany ny zavatra hoe zay zany ny zavatra nodisony izy ireo ihany koa ny filazana fa tsy mankasindraiky ny gouvernement amin'izao fotoana izao izy ireo tsy manao politika ny fikambanana raha ny fanazavana trano. Misy ny fanambaran'ny administrateur civil ary sahala amin'ny voatoatona tao moa ny anaran'ny ancien militaire sy ihany fa ny ancien militaire fa tsy ny association samy hafa mantsy ny ancien militaire dia hafa ny association ka izay zavatra zany dia atao hoe tsy nahazo vala taminay aloha zany resaka association hoe tsy manaiky andreo miaramila misotro ronono amin'ny fanendrena premier ministre zay tsy nanao déclaration zany mihitsy ary tsy nahazo vala taminay mitenena zany zavatra zany. Misy zavatra zay zany laviny ankitsirana aloha zany fa nenay moa zay hoe nenay zay zavatra jolo zany dia raha fitara-dalàna hoentina fanatanterahana ny fifidianana alao iarahantsika mahita eo fa tongava fotsiny fidy zay no anetanana vahoaka malagasy kosa aloha hoe tongava mifidy fa zavarina miady resaka politika fa rehefa mifidy ny tianao ianao dia iteo ny lany iteo ny tsy lany. Tsy misy afa-tsy ny fanatanterahana fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra no lalana tokony ahafahana mamany olona vahoaka amin'izao fotoana izao ka hifidianana ny vahoaka ampindramo ny fahefana indray ao anatin'ny 5 taona manaraka.
maneho ny aiainy amin'ny mety isian'ny fitongelana amin'ny kandida iray mandritra sy aorian'ny fifidianana filoham-pirenena zao tanterahana ny fasivy ny volana novambra ho avy izao ihany koa ny vondrony tanora ho an'ny fampandrosoana ifotony ao anatin'ny faritra atsimo atsinanana raha nifaneo-kevitra izy ireo tamin'ity androany ity. Ny fomba fiasan'ireo rafitra isan-tokony eto amin'ny firenena toy ny ACC, ny CNI izay maneho taritra izany ny fitongelana sy le mampibaribary izany raha ny hita amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Manany sy ny korontana mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana avokoa amin'izao fotoana ny akamaroan'ireo atoko politika, vondrona sy fikambanana eto amin'ny tany sy ny firenena, manoloana ireo tsy fanaran-dalàna toy ny fitsarana avo momba lalam-panondrenana, ny CNI fa ihany koa ny gouvernemanta amin'izao fotoana. Ny sin'ny filaminana eto amin'ny firenena izay miankina feno amin'ny fanarahan'ireo rafitra voalaza ireo ny lalàna velona ho ny vondron'ny tambazotra ny tanora ho amin'ny fampandrosoana ifotony ao amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Izay isany manana iay koa ao anatin'io rafitra misy eto amintsika eto Madagasikara io. Raha ny zava-misy eto amin'izao zany dia tena ahitana an'izay hoe taratra izay hoe mety hisy ny fitongelanana fa eto zay dia miantso an'ireo rafitra maloha tena eto amin'ny firenena. Anisan'izany ny ACC, eo ihany koa ny CNI sy ireo rafitra misy eto amin'ny firenentsika izay efa resahana teo mba hiainy feno fieritreretana satria miankina amin'ny fanapahan-kevitra sy ny atao hoe miankina amin'ny fanapahan-kevitra sy ny fahaizanareo no isiany filaminana eto Madagasikara ary tsy raha isika isian'izany korotana izay araka ny fanambara teo. Manao antsoava amin'ireo antoko politika, voamera maleo tena misana ny fifidianana sy ny olom-pirenena, fa indrindra ny fitsarana avo momba lalam-panondrenana, ijery izay asoa ny firenena, indrindra amin'izao kion-dalana tsy azo idivirana izao, ireto vondrony tambazotra ny tanora ao amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ireto. Lafomba vao hafa tanteraka indray kosa pejiny sosialy ankoatra ny fahasahiranana nateraky ny fidangan'ny vidim-pianana izay hatrehan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Maro ny karazana olona sedrena ho an'ny fianakaviana sy ny tokantrano tsirairay avy. Ho an'ny François naona fanadihadiana avy niteraka ilay kambana farany teo ny vadiny nodimandry. Izy irery ihany amin'izao fotoana izao no mikarakara sy miantoka ny tokantrano amilomana ireo zanany miisa 7. Ndiaratsika ny andinidinizay. Izy no François na le dada no fahafantarany be sy ny maro azy. Ety mangaika avaratry ny bodepista ivato no misy azy. Mananjanaka 5 izy. Mbola niteraka ny vadiny taorin'izay ary teraka kambana amin'ny rahalahy. Taoriny ny fahaterahan'ireo zazakambana ireo narary io vadiny io ka namony ainy fotoana fohy taty aorina. Avy niteraka andreo kambana kely 2 andro izy. Dia narary dia mivoto ny tongony. Dia nieritreretinay zany hoe albeminina aloha dia mipetrapetraka ihany hoe reny zany hoe albeminina afaka ho azy. Dia ny mivoto be ilay izy dia tsy nahatsindrotsiny hoe manoentina teny be felan-tanana izy. Teny be felan-tanana hoe tapa-bolana. Zazakely aty an-trano izy roa lahy ankizy no mitaiza azy zay teny tapa-bolana. Tsisy fivoana ilay izy dia nangataka anody ateny. Dia aven'ilay izy dia noentiko tery laka misy mifeno arivo. Teny an'ilay sady sepitra. Dia teny izy zany mba sitrasitrana kely zany efa naresaka. Dia sahirana ara-bola ihany tsisy vidanana fanafotsiny dia nody e. Nody tatantrano dia teo nandritra ny tapa-bolana izy zany dia le traitement teny no entina. Dia avy izy ny narary indray. Dia niomana zany hoe raha maraina izy hoentina amin'ny talata maraina izy zany hoe hoentina iverina dokotera indray. Izy moa latsinainy maty. Izy zany na fialan'ny eny ara zanako vavy matonina hita teo fa satria za nandeha nakeny vato zany hoe hividy an'ilay zavatra ampiasaina ety. Dia tsy nahita ny alan'ny eny fa gaga ary teny ihany natsony olona hoe maty ny vadinao. Ireo zokin'ny vavy no mitaiza io zazakambana voateraka io. Ito zany ny anarandreo? Dilaina sy dilanina. Ny zokin'ny lamato tsy maintsy miasa manampy ny fitadiavam-bola miaraka amin'ny rainy. Manamboatra kidoro no asa ataon'izy ireo. Zay miady rery eto, tena miady rery zany mitady eto. Zaza tsy maintsy tezaina. Indray ara moa tena tsy afaka hoe mihetsiketsika mihitsy ary fa zanako lahy ankiray fotsiny zany tena mitady eto. Mamelomana an'ilay zandriny sy miaraka amin'ny zazakely.
zay zany fito miaraka amin'izy roa lahy reo, valo zany mbaka anahy, fito ny zanako miaraka amin'ilay kambana. Dia iro ery zany tena mitady loha amin'izao fa tsisy za tsy afaka amin'ilay zaza. Noho ireo olana mianjady aminy sy ny tokantranon'io, voaterina tsara tamin'ny fianarana ny zanany roa. Niakatra ihany koa izy ny vidim-piainana sy ny fitaovam-pianarana ka tsy araka intsony. Dia misy an'ilay zanako akoroa koa zao tapaka mihitsy ny fianarana, mbola tsy mianatra izy amin'izao. Satria tsisy fitaovana, dia zay koa ilay resaka araboly efa tena lany, dia nijanona nianatra ireo zaza roa ireo. Tsy mianatra hatramin'izao. Indray ao Masera moa, indray EPP. Tamin'ity mihitsy, tamin'ity fidiran'ity zany vao tsisy ninona intsony zay. Tsy an'ilay aretina an'ilay vadika iny moa dia niaritra amin'ny fahafatesana dia lany ny vola rehetra dia tsy tafiditra hatramin'ny mpianatra. 4e sy anala CEPE, ireo zanany tsy maintsy natsahatra tamin'ny fianarana ireo. Ankoatra ny tsy fahafahana mampiditra mpianatra, tsy vita intsony hatramin'ny fanarenana ny trano fonenan'izy ireo, izay narodany rivo-doza afarany teo ny rindrina. Zao zany zao zavatra misy tamin'ny tranona ity nianjera tamin'ny cyclone izy ity efa elaela. Dia za moa tao anatin'ny aretina vadika dia tsy hitako izay zavatra natao satria lany daholo ny vola dia mangatahana fanampiana zany fa zao hitantsika zao zavatra misy ato. Izay mba mahalala tanana mandray anjara biriky mba engaviana fa tena sahirana. Mbola tsy tafarina mihitsy hatramin'izao nefa ny atinareo matory. Zay zany aty zay misy an'ilay zazakely akoroa kambana dia tsy afaka matory ato satria ilay rivotra dia fanesika atsy amin'ilay trano kely atsy amin'ny ilany atsy izy. Satria be rivotra be ato dia tsy mety amin'ilay zaza. Dilainina sy Dilanina no anaran'ireto kambana amin'ny rahalahy ireto, ary ny fahaefatra ny volana septambra lasa teo raha tsy hivona, taorian'ny nahateran'izy ireo no namoy ainy ny reniny. Hatreto, ny fikambanana Général Culture no manampy azy ireo sy nanao antsoafy tao anatin'ny tambazotra tserasera ka nahafahana ny vidy ronono, biberon, kosy sy ny maro hafa ho an'ireo zazakambana ireo. Na izany, mbola maro ny fahasairanana mianjady ka hanaovan'izy ireo antsoavo. Eny fa na dia hividy sy hanjifa ny vokatry ny asa tanana fotsiny ihany aza raha ny fanazavana. Ho an'ny pejiny maresaka RSM-pirenena indray kosa ao Marseille no amaranana ny fitsidiany ataon'ny Papa François an'ny antoerana amin'izao fotoana izao. Nisy ny fitombavaka lehibe izay natao izay heverina fa anagonana ny mpino manodidina ny 7 alina sy 10 hetsy ao amin'ny kianjan'ny Vélodrome tamin'ity androany ity. Anisany nanatrika an'ity fotoana ity ihany koa ny filoha Emmanuel Macron. Nanao anso an'ireo tompon'andraikitra frantsay handray fepetra manoloana ireo mpitsoponenana i Papa François nandritra ny alina mesa famaranana ny fitsidiana izay nataony atao fa Marseille. Nambatra ny hafamaro ireo mpitsoponenana maty noho ny fitsoahana ny tany miady izay tsy mahita alika noho ny fanilikiliana atao amin'izy ireo. Nandritra ny fitsidiana nataony tany Antoerana noho ny saorany ireo mpanao asa an-tsitrapo amin'ny fandraisana ireo olona mpitsoponenana ireo. Ary isaorana izao tontolo izao ireo olona manao asa soa ireo. Ny fitadiavana vahaolana ho an'ireo olona mpitsoponenana no isan'ny imasoany Papa François amin'izao ary angatahany fandraisana andraikitra amin'ny firenena frantsay. Nisaraka izany ny fametrahana afehezam-boninkazo ho an'ireo olona maty tao amin'ny ranomasina Mediterranée izay mpitsoponenana ny akamaroan'izy ireo. Ary nataon'ny Papa François tamin'ny teny frantsay ny vavaka natao tamin'ny izany. Dia iny maresaka RSM-pirenena tompoka lasy tompoka avy no etoko mamarina ny fotoana ny fampalalama avao tamin'izao alina izao. Isaraka natao tokantrano naraka ny vaoantsika hatramin'ny farany. Metrika ny veloma rapitafa ho be mirakilay tompoka lasy tompoka avy. Veloma tompoka. INA, plus raffiné que jamais.
Ita, Huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Ni Vavao. En choisissant l'université PEF, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Vous a présenté Ni Vavao. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprim. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.